ahoana marina, tsara toerana anomelesona ve ny mpitondra ankehitriny? Adihevitra amin'ny tanàny sain'ny maro amin'izao fotoana izao ny raharaha mahery-lanto manan-dafy, izay nitorian'ny fanjakana teny amin'ny isam-pandraraha misana ny eloka behivavy na ny cybercriminalité, olana vaovao tsy marina sy maniratsira fitondram-panjakana, miakatra fitsarana mihitsy. Ny rarakompana ny faneho-kevitra na makasitraka na manohitra ilay trangan-javatra. Mandeha ny fanomezan-desona toy ny nataon'ny ministry ny atitany Andriamatoa Pierre Older ny herinandro lasa teo, fa raharahany lalàna mifanohitra amin'ny soatoavina mamalagasy ny famingavingana filoha. Isaorana ny fampatsahivana sy ny famerenan-doha ataona manam-pahefana tahaka izany, ary zava-dehibe rehefa mahatsapa ny mpitondra fa tsy mety tokoa ireny, ary miombon-kevitra zato isan-jato isika. Ilaina tokoa ny famerenan-doha, tsy ara-tsahivana ihany koa anefa, ary tsy sanatria natao hivoizana ny efa hita fa tsy mety, fa kosa mila mpatsahivana ny tantara mba hakana lesona, satria misy manao ririn-dasa tsy sarony eto amintsika. Hita miariary ny fanaovana vain-drahalahy tsy mba maharary, tena manao ny mety sy nanaja ny soatoavina malagasy ve ny mpitondra ankehitriny sy ny antokony, mba efa nandray andraikitra ve ny fitondram-panjakana rehefa no ivaivaina, no zonona, no mpaina, no vetavetaina ireo filoha teo aloha. Ny olona mampara sy ny TGV no nilaza vatapaty teny amin'ny kianjany 7 Mey ny aprily 2024 hoe veloma rajao. Mendrika anomelesona momba soatoavina ve ny manao an'ireny? Nisy ihany koa ilay vaovao tena tsaony voaka tamin'ny Facebook sy ny Hainao Manjery mpanohana fitondrana ny aprily 24 nilaza fa tonga ao nosy be ny mercenaire sy ny fitaovam-piadiana nafarany ravalomanana. Mba taizany cybercriminalité, mety manana fahadisoana tokoa i mahery-lanto manan-dafy izay niakatra fampanoavana ho maliny. Ny fanontaniana mipetraka nefa de ny hoe ampahafiriny ireny anao tsy mety no tazam-potsiny moa ireny. Mba betsaka ihany ny fandikan-dalàna sy ny famoahana zavatra mamofady natao teto, eny fa hatramin'ny vava-tsiambina sy ny fitondran-tena ny manam-pahefana sasany aza natao tafahoatra lavitra no ity farany ny afara amina fanenjena niakatra fitsarana ity. Ny filazana fa 6% imbécile, ny fametavetana sy faniratsirana antsara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, kanefa dia ray aman-dreny ny vahoaka malagasy tamin'izao fitondrana izao avokoa no nitranga ireny, ary tsy olon-tsotra fa olom-panjakana mitazona andraikitra ambony no nanao azy. Kanefa mba misy lalàna niatra sy niakatra fitsarana ve? Satria ka masym-panohana ve de tsy azo kitihana fa ambony lalàna? Firifiry izay fitoriana napetraka teny amin'ny cybercriminalité izay, fa maty momoka hatramin'izao. Na ny mpiantso aza ve de tsy menatra manoloana ny fitanilana ataon'izy ireo amin'ny fampiaran-dalàna io? Tsara-pahatsahivana eto aloha fa voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny 10 ny fahalalana maneho hevitra. Ity lalàna ity zany dia manan-kery rehefa ry zareo mpitondra, fa rehefa ny hafa dia tonga dia cybercriminalité, indrindra fa vahoaka madinika. Dia hoy nisy olom-bava-bahoaka hoe satria hitantsika fa zay olona maneho hevitra amin'izao fotoana izao, indrindrindrindra manana an'izay fahasahina fijoroana zay dia iverin'ny fanjakana hatrany ny manohitohina amin'ny filazana ny marina eto amin'ny tany sy ny firenena izay zavatra ambaran'le olona zay. Indrindra amin'ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ao amin'ny 10 izay misy ny fiantohana malalaka amin'ny fahafahan'ny olona maneho hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Kanefa dia hita sy tsapy zany amin'izao fotoana izao fa tady roso any amin'ny endrika fanampenam-bavitsika na fidirana any amin'ny resaka jadontsika, ireny rehetra reny zany dia tonga hatrany amin'ny hoe fanapotehana ilay endriky ny demokrasia eto Madagasikara. Marina mihitsy izay voalazana izay, tsy mananotanana intsony fa efa miantra mihitsy ilay didy jadona. Raha toa moa zany ka ireto mpitondra ireto no atao hoe 6% imbécile izay nataon'izy ireo izay,
mba inona reny zavanisy e firifiry no efa nampidirina amponja teto noho ny faneho-kevitra manohitra fitondrana ry berija moa hatramin'izao de mbola any amponja ny fanontaniana mipetraka manoloana io de ny hoe tena misy tombontsoa tsara ara-politika sa anamafy ny endrika ratsy amin'ny mahafanjakana jadona sy tsy refisy mandidy azy ny fanjakana mananotanina ny fifidianana ary rahalanjaina ny fiantraikany tsara sy ny ratsy ho an'ny fitondrana rajoelona dia na iza mety ho tonga saina fa mandresy lavitra bebe kokoa ny vokatra miiba na ny ratsy tsy mba tonga saina ve ilay fanjakana fa ny olona namony tena tamin'ny fandaniana azy aza ankehitriny samy joro sy milaza fa tsy manjary sy tsy mamely mpamodika firenena mpanao kolikoly anjakany fanoranana arem-pirenena ity fanjakana ity dia hoy ny antokotiko i Madagasikara raha nijoro niatrika ity zavanisy ity teny amin'ny fitsarana omaly hoe ny antony jorona eto ankehitriny dia manohatra tanteraka an'izay jadona sy fanapotehana ny demokrasia izay eto Madagasikara ary efa hita zany fa ny mpitondra ankehitriny dia mampiasa ny rehery rehetra eo am-pelantanany sy ny forsa rehetra eo am-pelantanany aminona an'izay tsy mitovy hevitra aminy ary aminona zay feo mety mandelingelona ny sofiny ary zay no mahatonga n'izao zavatra zao zay tsy manaky an'izay ary zay ny joro ary zay no mahatonga anay tonga eto manao firaisakina niza hiaran'ny tsindrazolena niza hiaran'ny jadona dia eto zay mijoro mifanotrona ao anatin'izay araka laziko teo dia zay hijoro manomboka izao ninona zay mety valiny fitsarana ataony rehefa avy eo dia zay manana ny fomba hoentinay koa anoerana n'izao dijadona miatra eto amin'ny firenena izao ary zay tsy amelan'izao andeha ho azy zany satria raha zao no mitohy vo zao saditsika dia efa mipetraka ao anatin'izay jadona izay ahoana ny ainantsika afaka fotoana foy ao ariana kely ao dika zay mila fijoroany rehetra amin'izao zava-misy izao raha ny vaovao azy ao zamoa dia nezahana nafenina mihitsy i mahery-lanto manandafy ary tsy navoaka raha tsy efa ariva be dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa maninona ariva be no vao navoaka olo-tsotra iray tsy manana fahefana ofisialy dia mampisaviritaka ilay fanjakana lozika raha ambony ambantaka izao ny fitantanana ny firenena misy moa ny fanambarana izay natao ny filoha Marc-Ravalomanana momba ity raharaha ity ka toy izao no vakiny izay fanambarana izay manoloana ny fiampiangana sy ny fitazomana an'Andriamatoa Mahery-Lanto Manandafy no ny fanehoan-kevitra tsotra nataony tao anatin'ny Facebook dia iaraha mahita fa misy tokoa ny fanapara-pahefana ary fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ataon'ny mpitondra voalaza mazava ao amin'ny 110 lalam-panorenana nefa fa iantohana ny fahalalahana maneho hevitra ny fiampiangana sy ny fitazomana azy izay nataon'ny mpitandro filaminana dia azo dika tsotra izao fa fanaovana raha matahora an'ireo malagasy rehetra sa maneho ny heviny ankalalahana sy mitsikera ny tsy fahombiazan'ny mpitondra arak'izany dia efa miatra eto amin'ny firenena ny didi-jadona sy ny fanapotehana ny demokrasia tsy azo enkena intsony ny fanaovana raha matahora ny didi-jadona ary mifanitsakitsahana tsy misy farany ny lalam-panorenana ataon'ny mpitondra fanjakana hiarovana ny tombontsoa politikan'izy ireo noho izany dia manameloka tanteraka izao fiampangana sy fitazomana an'Andriamatoa Mahery-Lanto Manandafy izao izahay takinay ny amitsorana azy aingana ary tsy misy fepetra melohinay ihany koa ny fampiasana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ho fitaovana politika sy herim-pamiretan'ny mpitondra Antananarivo 3 Janoary 2024 manasony ny filoha Marc-Ravalomanana izay ilay fanambarana efa filoham-pirenena teo aloha ary efa nitantana firenena nandritry ny taona maro raha iamandreny eto amin'ny firenena no mahatsapa zavatra tahaka izany tsy mahagaga raha tonga maro be ny olona tonga teny anosy nandritra zany satria efa miantra loatra ilay jadona sy ny fanampenam-bava atao amin'ny vahoaka azadina fa nisy trangan-javatra ngeza-be ihany koa tany Toliara ny 12 Desambra 2024 iny ny filoha Marc-Ravalomanana tsy navela anamarika ny tsingeritaona na aterahany raha irajoely izany no sakanana tsy anamarika ny tsingeritaonany mba ahoana reny zavatra nisy dia hoy ny filoham-pirenena teo aloha irajoena romampianina hoe fotoana anandratana ny fihavanam-pirenena izao
ka andevenana impito mandifitr'olona ny ampipody isy toerana satria firenena nyresahana vahoaka no resahana fa tsy antokon'olona natokantrano aoka atsahatra ny antsojay atao aminareo tondroina ho mpanohitra aoka ny mpitondra anao hovaindohan-draharaha ny fametrahana ny fitoniana na ny stabilité politika zay antoka ho amin'ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana entina mandraisy lahatra ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola ho avy eto amin'ny firenentsika marina mihitsy izay voalazan'izay so mba nitamberin'ny fandaniam-bola tsy toko tsy foroana tany amin'ny fivoriana momba ny fiovan'ny toetrandro na ny COP 26 ohatra no tokony io masony amin'izao vohina mahazo ny firenena izao fa tsy fanenjehana olona mpaneo hevitra rehetra iry ilay orinasa mpanao etanol any ambilobe ve ho no efa vita talohany fa valo ny volana desambra 2024 ilay vaolana 3 andro momba ny PPN ve hono efa tena tanteraka sy azo tsapaitanana ilay orinasa mpanamboatra fiara gasikara ve hono efa ntsangana ny alohan'ny taona 2024 ilay tana masoandro ve hono tena misy vola anaovana azy ny valana retina mbola tsy resy fa mandravaravatrany mbola ady mafy ny afiatrehana sy ny fanarenana ny fiatraika loza voajanahary ny vidim-piainana miamidangana mbola manam-potoana ilanakisa sy anangana-pahavalo ihany ilay fanjakana fa ahoana mariny ahoana mariny